Manao tohivakana kosa ireo fanampiana samihafa amin'izao akatoko ny fanadinana CEPE izao. Ny maraina teo dia nanolotra fitaovam-pianarana hoentin'ireo ankizy hiatrika ny fanadinana CEPE ny fikambanana Destiny izay tariny vadiny ben'ny tanàna ny Ivato. Mandina ny efadato ireo mpianatra anala fanadinana CEPE ety amin'ny komina Ivato no notolora ny fikambanana Destiny kit scolaire ny maraina teo. Ankoatra ny trousse, penne, gomme, règle sy ireo kojakoja samihafa ilaina anatrehana an'izay fanadinana izay dia nozarain'ny fikambanana Destiny izay tariny vadiny ben'ny tanànan'ny Ivato chocolat ihany koa ireo mpianatra ireo. Ny antony manokana aloha dia satria amin'ny talata ny fanadinam-panjakana voalohany eto Madagasikara ny CEPE dia mazava ho azy mandray anjara ny ankizy eto amin'ny komina Ivato dia nisafidy izay mpianatra ny EPP rehetra eto Ivato, ny EPP Ivato village, Ivato base, ny EPP Ilayvola, ny EPP Mandrosoa natsoina daholo rehefa mpianatra anala fanadinana ka CEPE amin'ny talata mba ho zarain'ireo kit scolaire ireo. Na satria fahazana-bahoaka ireo dia mba hamena izay tokony ho anjarany. Ny tena anisan'ny tanjona amin'izay ny ankizy izany misy sahirana ny ray aman-dreny dia tsy ampy ilay fitaovana hoentina miatrika ny CEPE mety misy tsy manana goma, tsy manana stylo dia ny zahana namena daholo complet izany kit scolaire amenan'ireo ankizy ireo amin'ny talata. Telo taona moa izao no nijoroan'ny fikambanana Destiny. Kiasany Destiny misy kokoa miasa sosialy ho an'ireny izay tena sahirana eto amin'ny faritra komina Ivato aloha ny anomboanay anazy dia ihany koa ilay zanaky ny vahoaka izay hitanay mbola marefirefy ny fidiran'ny fidiram-bola iray aman-dreny dia manamby izay amin'ny hetsika ara-sosialy. Ny fampianarana tsy ara-sosialy dia ity aloha izany ny akaiky indrindra satria ny CEPE amin'ny talata dia izay tonga anay manao ny hetsika androany. Mitohy hatrany ny asa sosialy tanterahan'ny fikambanana Destiny ity ary ny tanjona dia ny hitondra fampandrosoana ho an'ny reny sy ny ankizy.